Andiamso. Andiambisarani Jehovah, ianarereta. Panuponi Jehovah, Andiambisarani Jehovah, ianarereta. Sanito etalina. Panuponi Jehovah, Andiambisarani Jehovah, ianarereta. Sanito etalina. Sanito etalina. Awatanu ni Jehovah. Awatanu ni Jehovah. Manadatani dananarewe amini fitoe rana fitoe rana masena Kamisara ni Jehovah. Kamisara ni Jehovah. Kamisara ni Jehovah. Manadatani dananarewe amini fitoe rana fitoe rana masena Kamisara ni Jehovah. Kamisara ni Jehovah. Kamisara ni Jehovah. Itayanarewa biya siunani Jehovah panam hilanita hilanita sinitani misara misara hani Jehovah misara hani Jehovah hitayanare abia sionanye Jehovah panamilanita panamilanita sinitani misara misara hani Jehovah misara hani Jehovah. Vavakasiketuko Andriamanitra ainay io loafany misaotra sy midera mankalazo mamivonatra nitsakoanarinao masonay sotranao raha mbola nitahina sy narovana nikarakaraina no fihinao tamin'ny manontolo andro i Jesosy omenao zao fotoana tolakandro ariva ty aminay zao sotranao anay Jesosy deranao mankalazanao mamivonatra nitsakoanarinao masina sotranao no fitahina mahasosy arotsiko aminay tsy tapaka isan'andro ianao Jesosy mbola mitaha miaha mikarakaranay ka mbola toy izao zahay misotranao Jesosy eo mankasitrakanao manome voninahitra midera ny narinao masina mifona aminao nay tompo mibebika aminao am'izay rehetra ataonay ka tsy araky ny sitraponao
mamindra fo aminay mamelany helokay mangataka aminao anay tafiohery rakofony ranao sarobidy amin'ny batan'izao da ity tokoa trano misy anay ity Jesosy anao no handriafa ny raoneto hampahery ampahatanjaka anay hanampy anay amin'ny lafiny rehetra azony amin'ny faharetana indrindra anay amin'ny fanompona amin'ny fanaranao Jesosy tafiohery da io reo maniry tsarovana mbavaka paharezo mampatanjao mba mitahia ao rehetra tsy salama dia anao tsofandriamanitra mindra fohiandra iny Jesosy hanasitrana tanteraka da io koa Jesosy mangataka eto anatrehanay anao anay andritsary efa nomenao anay reta io mbo tonga taizo anatrehanao Jesosy paharezo mampatanjao da io Jesosy ny andro fatandrana rofonao amin'ny ratsy rehetra amin'ny fahavany amin'ny zavatra maro mety mitranga mety maniva ohatra ny arovanao anay Jesosy tiangatanay hiarovanao koa reto mpanompokelinao zanakanay reto mangataka aminao koa Jesosy da ianao ty androany tolakandro hariva ty da io zay rehetra ataonay da io ny asan'ny fampaherezana anao homba sy davonina sy naranao rehiany da amin'ny anaranao Jesosy no irinay sy angatanay izany fa anao ny fanjakana anao ny hery sy ny voninahitra mandrakizay amen. Merci Seigneur Jésus pour cette journée du dimanche qui continue bien Seigneur Jésus. Merci pour cette matinée où nous avons pu écouter ta parole Seigneur Jésus, partager un moment avec toi Seigneur Jésus, mais aussi chanter des cantiques et te remercier Seigneur Jésus. Te remercions pour tout ce que tu nous as accordé Seigneur Jésus, que ce soit les grâces, les bontés, les choses qu'on voit mais aussi les choses qu'on ne voit pas et les progrès ainsi que nous faisons Seigneur. Nous sommes encore réunis devant toi, Seigneur, pour déjà te remercier, Seigneur Jésus, mais aussi te louer et te demander déjà pardon pour nos péchés, pour nos iniquités, Seigneur Jésus, que nous continuons à avoir foi en toi, Seigneur. Bénis ta parole que nous allons lire tout à l'heure, Seigneur Jésus, que nous la mettons dans notre cœur, mais aussi le ce que nous allons faire, Seigneur Jésus. Je te remercie pour les vacances qui se terminent et la semaine prochaine, dès mardi, Seigneur, je reprendrai de nouveau le chemin du lycée, Seigneur. Nous passons tous ces moments entre tes mains au nom de Jésus. Amen. Itu kana moa fana jamani tabiriva tia fana jamani tabiriana wenova numendizana itu kana nisa itu kana muavuna de manto verwena we tia funa de manto veriana fanumeni sana nilai tukana mana tunari panuta mana tunari panuta mana tunari panuta Isesa trao Muavu na de manto verwena we tia funa de manto veriana fanumeni sana nilai tukana mana tunari panuta mana tunari panuta Isesa trao Dani putih paine, ana butana wena, butana ribanuta, Dani putih paine, ana butana Abudana ripanuta,
fanirano nomeny en fanirano nomeny en fanirano nomeny anao ry mpanota Ni fanirano nomeny en fanirano nomeny fanirano anao ry mpanota ni fanirano nomeny ni fanirano nomeny anao anao ry mpanuta vavaka mika rainay io amen alleluia vavaka atsika voninahitra amin'ny avy indrindra no asandatra anao Jehovandriamanitro amin'izao fotoana tolakandro aty aminay izao indray misaotra anao izay ny fitiavana ny famindrapo ny fiatrana ka mbola velonaina zahay misaotra anao mbola afaka midera mankalaza mame voninahitra ny mitohy tamin'ny maraina efa niaraka tamin'ny vahoaka anao dia zao koa anay efa mianaka ato mbola afaka midera sy mankalaza mitsaoka ny anaranao masina misaotra anao tokoa Jesosy fa niala tany ny lapasoa ny lapa miaraka amin'ny ray sy ny fanahy masina reo anjela sikisy anao dia tonga tety ambony tany tamin'ny fotoana efa voafetranao raha teo dia namonjy nanome ny ainao sarobidy nandatsaka ny ranao ny famindrapo sy famelan-keloka famonjena dia hoderainay mandrakizay tokoa ny famindraponao misaotra anao zay Jesosy io fa misy antony ny fiainana satria anao tonga tety ambony tany dia misy fanantenana ny zanak'olombelona noho ianao Jesosy misaotra anao Jesosy io fitiavan-dehibe zany misaotra anao koa fa ny fiainanay andavanandro dia mbola eo koa ny fitiavana sy ny famindraponao fiatranao midera mankalaza manome voninahitra anao zahay mitsaoka ny anaranao masina mahatsiaro zay Jesosy ny filazantsara anao na ny ety amin'ny faritra tanàna vohitra misy anay ety misaotra anao ny amin'ny olona efa nibebaka nandray anao amin'ny fiainany vavaka izay ny tenin'Andriamanitra ny fitoriana filazantsara mbola andresy lahatra olona maro vaoaka ny fanjakanao vavaka aminao zay tombony isan'ny olona marina matahotra an'Andriamanitra ary hemitra ny asany maizina ampahirezo ampatajao zay kristianina amin'ny toerana rehetra zay iainanay ipetrahanay velomanay iasanay ianaranay Jesosy satria zay mibaikinao fanilo sofanasina anareo amin'ny toerana misy anareo dia mivavaka zay Jesosy ary alohan'ny atongavanay ao zany dia tsy maintsy miaraka manana ny Jesosy izahay dia mazao toerana malalaka aty anatin'ny foamam-panahinay anao Jesosy dia indreto izahay mba ho angady fiasanao amin'ny toerana misy anay mahatsiaro koa zay vavaka Jesosy ho an'ny ny akonanay fianakavianay mangataka ny famindraponao an'ireo ray aman-dreny malalanay ho tahinao izy ireo amin'ny lafiny rehetra naranofo ara-tsaina nara-panahy amin'ny fahalebiazana ho tahinao Jesosy io ka amenao fiadanana mbola angady fiasanao ao koa reo ray tapo aminay rehetra mitokantrano misy azy ny fiadananao sy ny famindraponao koa eo amin'izy ireo tsy akanavaka ho tahina Jesosy amin'ny lafiny rehetra io koa Jesosy eo ny teninao zay mbola vakina mbola azo toerana malalaka ary aveo koa moa zahay ianao mifanjakanao amin'ny alalan'ny fampahirezana fametrahan-tanana dia ianao koa ny asa mahery eto aminay efa mianaka ary manona ny fiadananao eto amin'ity toerana tanàna misy anay ity Jesosy eo ka na tsy miaraka mivavaka aminay daholo ary ny olona rehetra
dia mangataka ny famindraponao hianaka eto amin'ity toerana ity. Dia amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Zareo mibokintsika ary. On va lire la parole de Dieu. Ao amin'ny Hébreu 12. Hébreu 12, Hébreu chapitre 12. Manomboka amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny faha 12. Hébreu 12, andiny voalohany ka hatramin'ny faha 12. Hébreu chapitre 12, premier verset jusqu'à 11. Au nom de Jésus. Parfait. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Amen. Amen. Châtiment. Ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Rien n'est plus facile que d'éteindre l'esprit. Nous le faisons en méprisant le châtiment du Seigneur, en perdant courage quand il nous reprend. Si nous n'avons qu'une expérience superficielle de la sanctification, nous prenons l'apparence pour la réalité. Et quand l'Esprit de Dieu commence à nous avertir, nous disons, « Ah, cela doit venir du diable. » N'éteignez pas l'Esprit et ne le méprisez pas quand il vous dit, « Ne continue pas à être aveugle sur ce point, tu n'es pas aussi avancé que tu le crois. » Jusqu'ici, il ne m'a pas été possible de te le révéler, mais je le fais maintenant. Quand le Seigneur nous corrige ainsi, soumettons-nous à lui docilement. Laissons-le rétablir entre nous et lui des relations normales. Ne perdons pas courage quand il nous reprend. Nous nous mettons à bouder Dieu et nous disons, « Ce n'est pas ma faute. J'ai prié, les choses ont mal tourné. Je vais tout abandonner. » Réfléchissez
à ce qui arriverait si nous parlions ainsi dans n'importe quel autre domaine de la vie. Sommes-nous prêts à laisser Dieu nous saisir par sa puissance et faire en nous une œuvre digne de lui? La sanctification n'est pas ce que nous voulons que Dieu fasse pour nous, mais bien ce que Dieu veut faire pour nous selon sa propre pensée. Il faut que Dieu amène notre âme et notre esprit à une soumission telle que coûte, nous le laisserons libre de nous sanctifier totalement. Amen. Fanteni. Tenire nayani agaota didiku kamai asana sana aswana leso isanandui sanandui saiana nayati. Amen. Amen.